ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanomeravantsika rehefa kotrahatra ity alarobia fa rony ny volana martsa ity. Ny voalahatra ho mofinaina antsika anio dia ny Luka 7:20. Luka 7:20 andininy fa 7:30. Luka 7:20 andininy fa 7:30 ka hatramin'ny andininy fa 7:40 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary anankiray tamin'ireo olon-dratsy nahantona teo ireo dia niteny ratsy an'i Jesosy ka nanao hoe tsy anao va ny Kristy? Vonjeo ny tenanao sy izahay. Fa namaly kosa ilay anankiray sady nananatra ny namany ka nanao hoe moa ianao koa tsy mba matahotra an'Andriamanitra na dia izao samy voaheloka izao aza. Ary marina ny any amelohany antsika satria mandray ny valina ataontsika isika. Fa ity lehilahy ity kosa tsy mbola nanao zavatra tsy mety na dia kely akory aza. Ary hoy izy Jesosy, tsarovy aho rehefa avy amin'ny fanjakanao ianao. Dia hoy Jesosy taminy lazako aminao marina tokoa. Anio no ionanao amiko any paradisa. Ray masino manamasinana ny fahamarinana tenanao ny fahamarinana. Amen. Jesosy nombona tamin'ny hazo fijaliana tao Ikarandoa. Dia teo afovoan'ny jiolana olon-dratsy moa zany lazain'ny Luka azy. Olon-dratsy roa lahy Jesosy. Ny anankiray teo ankavanany ary anankiray teo ankaviany. Andininy fa 7:30. Jesosy eo afovoan'ny olon-dratsy anankiroa. Ilay toerana, ilay toe-javatra dia maneho ny sarina izao tontolo izao. Ilay tendrombohitra dia natao hoe Ikarandoa, izay misara ny fahafatesana. Manome sary ny fahafatesana izao tontolo izao. Ary eo amin'izany tendrombohitra nataon'ny olona hoe Karandoa satria mitovitovy amin'ny Karandoa ny endriny, ny paoziny, dia eo ireo jiolahy anankiroa miaraka amin'ny Jesosy. Ireo jiolahy anankiroa na ireo olon-dratsy anankiroa miaraka amin'ny Jesosy, ny anankiray nino an Jesosy ka niteny manao hoe tsarovy aho rehefa rehefa avy amin'ny fanjakanao ianao. Ny anankiray kosa niteny ratsy an Jesosy. Ilay vanim-potoana farany zany, ilay fahafatesany Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana, ilay toerana nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana dia tsy hafa fa tahaka ny sarina izao tontolo izao. Reto jiolahy anankiroa reto dia maneho izao tontolo izao. Maneho fa mizara roa izao tontolo izao eo anatrehan'ny hazo fijalian'i Kristy. Eo ny hazo fijalian'i Kristy dia mitsara izao tontolo izao. Dia ny ampahany voalohany dia ireo zay miteny ratsy tsy handray an Jesosy mihitsy izao tontolo izao. Io le tenenin'ny Jaona manao hoe namirapiratra tao amin'ny maizina izy fa ny maizina tsy nandray azy. Ary dia ny ampahany voalohany amin'izao tontolo izao eo anatrehan'ny famonjena nataon'i Kristy, eo anatrehan'ny hazo fijalian'i Kristy dia izao nisy tsy handray azy. Izy teny ratsy. Any ampahany faharoa kosa itsika pino dia andray ilay famonjena nataon'i Kristy. Jesosy tonga teto amin'izao tontolo izao nombona tao amin'ny hazo fijaliana tsy nahita olona marina na iray aza. Ary zay ny dikany hoe teo afovoany ireo jiolahy anankiroa Jesosy misarana izao tontolo izao, izay maneho an'izao tontolo izao. Tsy nahita olona marina Jesosy. Fa ilay hazo fijalian'i Kristy nanamarina ilay olon-dratsy faharoa. Ary eo no mahatonga ny Luka amin'ny andininy fa 20 fanamaly kosa ilay anankiray. Izy tsy niteny hoe fanamaly kosa ilay olon-dratsy faharoa na ilay olon-dratsy anankiray. Fa ilay voalohany ihany sisa no nitondrony hoe olon-dratsy teo anatrehan'ilay hazo fijalian'i Kristy. Rehefa avy niresaka tamin'i Jesosy dia ilay voalohany ihany sisa no nitondrony Luka hoe olon-dratsy. Fa ilay faharoa kosa taorianany dindinika manaovana tamin'i Jesosy dia izao tsy nitondrony intsony hoe olon-dratsy fa nitondrony fotsiny hoe ilay faharoa na ilay anankiray. Zany hoe no hamarin'ny tompo ilay olon-dratsy noho ny fandraisany an Jesosy, noho ny finoany an Jesosy ho ilay marina, ilay tsy diso, ilay zanak'Andriamanitra ka nitenenany manao hoe tsarovy aho rehefa avy amin'ny fanjakana ianao. Finoana ke zany ravako malala. Fibebahana ny dikany hoe isika nge nanao diso hoe isika nge meloka, isika nge raha ohatra ka ombona amin'ny hazo fijaliana eto izao
vokatry ny nataontsika ary izy tsy za rehavako malala hotsika manao hoe ny azo fijaliany Kristy de azo fijaliana mitsara n'izao tontolo zao nefa azo fijaliana manamarina koa izay rehetra mino an Jesosy. Fa izay evim-panary afaka malala tiana entina ampahirezana anao de anakiroa amin'ny ty Luka 7:30 fa lahatra mofo ray ty 6:30 ka hatramin'ny 7:20. Ny voalohany de zao ahoana ny fijeriny zao tontolo zao ny fiainana kristianina. Lay olon-dratsy voalohany zany raha nijery ny azo fijaliany Kristy, raha nijery ny fahoriany Kristy to amin'ny azo fijaliana de tsy nisy heviny inona aminy ary tolafiny ratsy aza no nijereny azy, tolafiny lay fangiry firina, lay lafiny tsy manaitra, la lafiny ataontsika hoe henatra. Ary mandrakariva de betsaka ny olona mijery ny fiainantsika kristianina na mijery ny fivavahana kristianina ho faharesena. Tsy zay rehetra mahita ny azo fijaliany Kristy akory avako malala de nandray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy. Fa misy ireo zay mijery ny fiainana kristianina ho fiainana feno fahoriana ny fijeriny azy. Hoe nahoana ianareo ny mandefitra fiainana kristianina atao fiainana feno fandeferana, fiainana fanekenana de hitsahina ny etapin-doha aza, fiainana fanekena na de marina aza de manaiky hiaran'ny fahatezeran'ny hafa, fiainana feno fahatsorana, fiainana feno ataontsika hoe mety fandeferana aza. Ary de mahatonga ny olona miteny manao hoe ahoana koa zany nareo kristianina to tsy mba mandeha am'izay fandehanan'ny olona, tsy mba mihinana na misotro zay hoanin'ny olona sy sotroin'ny olona, to tsy mihazakazaka am'izay fanaon'ny olona, to tsy hitaty tsy hitary, ohatran'ny fiainana tsy mahafinaritra ny fiainanareo, to fiainana tsotra loatra, fiainana tsy mahay manara ohatran'ny fahatanorana, fiainana tsy mahay manara ohatran'ny ny fotoana mandalo sy ny sisa rehetra. Betsaka ny olona no mijery ny fiainana kristianina rehefa malala ho tahak'izay. Ary io no mahatonga ny Paoly miteny manao hoe raha miafina ny filazantsaranay de miafina amin'ireo zay ho very zany. Tsy hita n'lay fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty, tsy hita n'lay paradisa ao anatiny io azo fijaliany Kristy io. Fa ilay faharoa kosa, ilay olon-dratsy faharoa zay tsy sahin'ny notonony Luka ntsony hoe olon-dratsy aty amin'ny 9:20 fa nataony fotsiny hoe le anankiray dia nahita ny lanitra teo amin'ny azo fijaliany Kristy io, nahita ilay paradisa, nahita ilay fanjakan'Andriamanitra teo amin'ny azo fijaliany Kristy. Vitsy ny olona mahita, vitsy ny olona mahita, isika pino ihany izay amin'ny tompo ihany no mahita ny fanjakan'Andriamanitra ao anatin'ny azo fijaliany Kristy. Fa betsaka ny olona zay mahita mijery ny azo fijaliany Kristy na mijery ny fiainana kristianina ho fiainana feno faharesena. Rehavako malalo azakivy ary raha toa ka ndrandray isika mifanerasera amin'ny olona ka tsarain'ny olona amin'ny finoatsika hoe inona no nanaovanao kristianina, inona ny maha kristianina anareo, nahoana ianao no mandefitra loatra, nahoana ianao no tsy miteny, nahoana ny tsotra loatra ny fiainanareo, nahoana ny to mandany fotoana anareo any am-piangonana anareo, nahoana ny to mandany fotoana anareo amakiana baiboly anareo, fangany fotoana anareo betsaka sy ny sisa rehetra noho ny olona rehetra. Betsaka rehavako malala eto amin'ity tany ity no mijery ny fiainana kristianina amin'ny lafiny tahaka izay, tsy mahita lay tena fandresena ao amin'ny azo fijaliany Kristy. Fa ny faharoa koa zay entina mampahiry anao hoe azakivy raha tojo tahaka izany ianao, zavatra hita amin'izao andiny tsy ohatra masiny zao zany. Fa ny faharoa koa malala de izao, rehefa teo amin'ny azo fijaliany Jesosy de ilay olon-dratsy de ny teny ratsy an Jesosy ka nanao hoe ianao va ny Kristy, vonjeo ny tenanao sy izahay. Ahoana moa mahateny ratsy an'izany rehavako malala? Ahoana no mahatonga ny Luka ny teny manao hoe teny ratsy zany? Fa nahoana no tolony Luka ho teny ratsy? Inona moa raha maha olombelona tsotra fotsiny zao, raha maha olombelona nofo mandra tsotra fotsiny zao, de inona ny tenin'ity jiolahy ty? Lay olon-dratsy ty manao hoe eny ianao ange Jesosy mpamonjy, ianao
ka maninona motsy vonjeo ny tenanao de mba vonjeo kosa ko ianao zavatra misy ianao tolazain'ny olona hoe kristy ianao vany kristy feno fisalasalana mozy ny tena marina raha kristy ianao dia vonjeo zay zany ko vonjeo ny tenanao de hoy lioka hoe teny ratsy zay raha mamaky ny lioka toko faefatra isika lioka toko faefatra ny andiny fatelo ambiny folo fotoana nakany devoly fanahan Jesoa io lioka toko faefatra zany de mitantara nakany devoly fanahan Jesoa ary rehefa vita le fakapana dia hoy ny filazan'ny lioka azy mamarana ilay fakapanahan Jesoa izy dy amdiny fatelo ambiny folo ary rehefa natapitra izay fankapana rehetra ny devoly de nandao azy izy aloha nandao an Jesoa izy aloha ilay teny hoe aloha ilioka ihany manao an'io ilioka ihany no miteny manao hoe rehefa avy nakafanahan Jesoa tamin'ny voalohany izy de lasa izy alona de nidikan'le hoe aloha de zao mbola iverina indray izy ary mandritra ny fiainan' Jesoa dia itoeto hoe aloha io zany iverimberina akafanahy azy ny devoly eto amin'ity andininy ity ny afaka malala de io fa niverina ny ray Satana nakafanahy an Jesoa ary ilay jiolahy miteny ratsy azy de tsy hafa fa makafanahy azy ny dikan'io de tena manao hoe raha ianao ny kristy raha tena kristy ianao de zao vonjeo arany tenanao jerena ary zao vonjeo koa zahay ao amin'ny filazantsaramasina araka Matio toko fahinina ambiny folo andiny fatelo amby roapolo de ndray maky Jesoa niresaka tamin'ny Petera ary rehefa resaka tamin'ny Petera Jesoa de Petera ny tena manao hoe sanatria aminao ry Jesoa no fato amin'ny azy fijaliana sanatria aminao ny hiaran'izany zavatra izany de hoy Jesoa nitodika tamin'ny Petera makanesa aty voko anao ry Satana fa tsy mihevitra tsy misaina izay an'Andriamanitra ianao fa misaina zay ihany ny olona iny andika zany ry afaka malala ndika zany de zao ry afaka malala Petera ny teny manao hoe ianao Jesoa sanatria aminao no fato amin'ny azy fijaliana de nitondroany Jesoa ho Satana Petera nahoana satria manohitra ny lamin'Andriamanitra momba an' Jesoa manohitra ny fandaminan'Andriamanitra momba an' Jesoa ny planin'Andriamanitra momba an' Jesoa de ho fato amin'ny azy fijaliana ka izay rehetra manakana izany lalana andehanan' Jesoa hamonjy izao tontolo zao zany dia sakaizany Satana zany hoe Satana zany dia manao zay anakanana mandrakariva ny planin'Andriamanitra ny dikany zay mahatonga an' Jesoa mahatonga an' Petera Jesoa ny teny ta Petera manao tsy misaina izay an'Andriamanitra ianao ny mahasatana ny Satana de tsy misaina izay an'Andriamanitra fa misaina ny an'ny olona mandrava ny planin'Andriamanitra ary mametraka ny drafitr'olombelona ho ambony noho ny drafitr'Andriamanitra de hoy Jesoa tamin'ny Petera manao hoe makanesato vovako anao Satana eto ry havako malala de zay no mitranga tsy anao vany Kristy vonjeny teonanao sy izay zany hoe inona no anekenao fato amin'ny azy fijaliana ianao Kristy manao fa agagana midino amin'ny azy fijaliana io inona ny aretanao amin'io ianao nge mahay zavatra rehetra raha misy ianao midino io de zao vonjeo ny tenanao ary vonjeo koa izahay toy ny manao hoe inona nanaovanao zava-dehibe ny planin'Andriamanitra tsy zava-dehibe le planin'Andriamanitra tsy zava-dehibe ny amonjenao izao tontolo zao tsy zava-dehibe ny fahafatesanao amin'ny azy fijaliana fa ny tenanao zava-dehibe de izahay vonjena de vonjeo ny tenanao io lay fakapana hoe de nandao azy aloha Satana de niverina izy eto amin'ity ary io mahatonga lioka miteny hoe miteny ratsy an' Jesoa miteny ratsy an' Jesoa satria manao zay tsy ahatanterahan'i Jesoa ny planin'Andriamanitra manao zay tsy ahatanterahan'i Jesoa ny asa tian'Andriamanitra ny tanterahany de ny amonjy izao tontolo zao ravako malala io le fakapana faharoa mitovy tsisy valaka any amin'ny nakany devoly fanahy an' Jesoa ao amin'ny lioka toko faefatra ihany raha zanak'Andriamanitra ianao raha ianao ny Kristy raha ianao ny Mesia de vonjeo ny tenanao mitovy tsy misy valaka amin'ny hoe raha ianao ny Kristy mianjay raha ny ambany any fa aniraka anjen'Andriamanitra hitaty ianao ary de zao mitovy tsisy valaka amin'ny fakapana ihany vonjeo ny tenanao tahaka an'le hoe teneno tonga mofo io vaty io nony ianao vonjeo ny tenanao ataovy tonga mofo io vaty io mangiry firy anao amin'ny azo fijaliana io vonjeo ny tenanao le afaka malala eto zany lay teny ratsy zay ny ambara fa tonono ty olon-dratsy ity de mifanohitra mateny ratsy azy de mifanohitra
araky valantsika teo amin'ny planin'Andriamanitra. Ino no tena mampahainao ry havako malala? Jesosy Kristy Tompo tsy namaly. Nga Jesosy namaly. Tsy namaly lay olona nyteny ratsy Jesosy. Tsy namaly Jesosy na kely aza. Tsy namaly an'ny Satana Jesosy na kely aza. Lazana azy. Tsy namaly an'izao tontolo zao zay nanan-kina azy Jesosy. Tsy namaly an'izao tontolo zao zay nitsara azy ho tso Kristy Jesosy. Fanangina izy. Fa ilay faharoa, lay olon-dratsy faharoa izay nandray an' Jesosy no nitory ny filazantsara tamin'ny retsy tamin'ilay niteny ratsy. Jesosy nangina, tsy niteny mihitsy. Afaka niteny Jesosy nge, afaka namaly ity olon-dratsy voalohany izy, afaka nanazava izy, fa tsy niteny Jesosy. Fa ilay jiolahy faharoa, lay olon-dratsy faharoa no nanao dinidinika nanazava tamin'ny ry voalohany. Manao itsika nge diso hoe ianao nge mila mibebaka, efa ato amin'ny azo fijaliana ianao, tokony hibebaka ireo. Zany raha tsorona de zao nitory ny filazantsara tamin'ny ry voalohany ity faharoa. Ravako malala, hoentina mampahery ianao. Misy fotoana tenenan'ny olona ratsy isika. Misy fotoana tian'Andriamanitra, tiany hafa avily hiala amin'ny lalan'Andriamanitra isika. Misy fotoana fakapanahy maro isan-karazany mampiala atsika. Ataon'ilay ratsy hampiala atsika amin'ny planin'Andriamanitra. Saingy zao ry havako malala, tsy manam-potoana amalinany reny isika. Ny ataontsika de zao mitory ny filazantsara. Ny ataontsika de zao mitory ny fitiavan'Andriamanitra. Raha ohatra ka ao anatin'ny zavatsarotra atsika ry havako malala, ao anatin'ny zava-manahirana, fanaratsiana, fanenjehana, de zao ny famalina hoy Andriamanitra. Ny fotoananao lanio amin'ny filazana ny zavatra tsara, lanio amin'ny filazana ny fahamarinana, lanio amin'ny filazana ny fahasoavan'Andriamanitra. Aza lanina amin'ny fotoana fanamarina tena, lanina amin'ny fotoana fanatsarana tena, aza lanina amin'ny fotoana ataontsika koa hoe fandanina fotoana amina zavatra tsy adievitra tsy mitombona, ka mahatonga Paoly ny teny mihevitra mihoatra zay tokony hiveriny tahaka an'izao tontolo zao, fa lanio amin'ny fitoriana ny filazantsara. Ny filazantsara de zao avako malala, fitaomana ny olona hatsiaro tena, fitaomana ny olona hitodika amin'Andriamanitra, fitaomana ny olona hanao ny tsara, fitaomana ny olona hanam-pandeferana, fitaomana ny olona hanaiky. Fa tsy mety ny lalana diavina ka mila miverina amin'Andriamanitra. Ravako malala, Jesosy eo amin'ny azo fijaliana mbola manolotra fiainana mandrakizay. Jesosy ao anatin'ny azo fijaliana, eo ambony azo fijaliana, mbola manolotra fiainana mandrakizay. Hoy izy am'lay anankiray manao hoe lazaiko aminao marina tokoa, anio no ionanao amiko any paradisa. Ny dikanteny anio dia anio ianao no mionamiko any paradisa. Zany hoe anio ianao de efa tonga any fanjakan'Andriamanitra. Ary io no ndiny manamarina fa rehefa maty ny olona dia efa ao amin'ny paradisa sahady. Tsy miandro hoe rehefa miverina ny tompo afaka 2 taona, 3 taona, 9 andro, 5 volana, tsy zay fa anio Jesosy. Anio ny ionanao amiko any paradisa. Ary io ndray misy dikanteny sasany manao hoe rehefa tsy mandray ny fiainana mandrakizay tsika raha tsy efa miveriny Jesosy, de ny andikany an'io de ataony hoe lazaiko aminao marina tokoa anio ionamiko any paradisa ianao. Zany hoe le anio ataony mamaritra n'lay fotoana ny tenenan' Jesosy, fa tsy mamaritra ny fotoana ionan'i Jesosy amin'ilay lehilahy. Fa ny dikanteny de hoe anio mihitsy ianao ho faty eo amin'ny azo fijaliana isika reto, de ianao kosa ionamiko any paradisa anio. Avako malala, mampahery antsika zany fa Jesosy na de ao anatin'ny fangiry firiana aza de mbola mitondra soa, mitondra lanitra, mitondra fiainana mandrakizay ho an'ny hafa mandrakariva. Ary tsy eo ihany am Jesosy eo amin'ny azo fijaliana mbola niteny tamin'ny Jaona, ao filazaraka ny Jaona io, raha lehilahy indro ny reninao, raha vehivavy indro ny zanakao. Jesosy mampiavana anaty eo amin'ny azo fijaliana. Ry ambony ery, 4:7, Jesosy mbola mifona ho an'ny olona. Raika eo mamelany eliny fa tsy fantan'izay ataony. Ary tsika ravako malala, manao ontsika rehefa anatin'ny fangiry firiana, rehefa anatin'ny zavatsarotra, rehefa anatin'ny fanenjehana.
mbola mahatondra fifaliana ho an'ny hafa fe de ngamitsika iteminy hoe ka izy kosa nge Jesoa hoe aiza nitovina am' Jesoa tsy ry avako malala Jesoa ny teny manao hoe anao zava-dehibe noho izaho azany mino zany hoe tokony ho fiainantsika mihitsy ny mpitondra fifaliana matetika ravako malala rehefa mamanga ireny olona mipino ianao ohatra hoe marary amin'ny hopitaly na marary ao tokantrano de matetika ataontsika hoe andeha ampahery fa matetika de tsy hoe mandeha mampahery any fa eo am-piainona reny olona vangina ireny de matetika koa mandray fampaherezana satria izy reny rehefa ao amin'ny tompo de tsapanao mitantara aminao izy ny zavatsarotra mitantara aminao izy fa zao tsapanao misy zavatra omenenao koa eo am-pamangina hoe ndraindray izy tsy hoe ndraindray fa matetika mitantara ny valim-bavaka ny raisiny mitantara ny lalan-davitra nytondran'Andriamanitra azy nefa mahatsiaro hoe za zao sy tranon'ny tompo mahatsiaro an'Andriamanitra eny tokoa misy fotoana mampahery isika fa misy fotoana mandeha mampahery isika fa zao koa mandray fampaherezana amin'ny fijohona vavolombelona ataony mpino zarainy mpino eny am-pamangina eny amin'ny toerana maro samihafa eny ry avako malala ny tompo am'lay anankiray manao hoe lazaiko aminao marina tokoa anio ny ironao amiko any am-paradisa ry avako malala ny mpino manoloana ny azo fijalian'i Kristy de tokony ho mpizara fifaliana mandrakariva ary tsy vitany hoe mpizara fifaliana fa tokony tsy ho latsaka ao anatin'ny teny ratsy nyzao tontolo zao ka hamaly ratsy ny ratsy ao anatin'ny fanenjenana zavatsarotra mety ataon'ny olona amitsika de tsy azo ny fakapanahy anozona na iteniteny foana fa tokony ho fiaina mpino na de eo aza fakalany zao tontolo zao ny mitondra mandrakariva fiainana sy fifaliana ivavaksika tompo misaotra anao zahay noho ny amin'ny teninao zay azo ny anovakina tamin'ny teny malagasy mampianatra anay fa ny azo fijalianao de tsy fantatro zao tontolo zao ny heviny fa izahay kosa mahafantatra ny azo fijalianao nombona taminao ny araka tamin'ny azo fijaliana zay ary tsy zay tsony ny velona fa ianao velona atao anatinay ary reharehanay ny azo fijalianao satria fiainana sy fandresena ho anay tompo am'izao akatoky ny karemy zao de tao aminao zay hijery izany lalan'ny azo fijalianao zany ka na no tenenina ratsy ary ianao tsy namaly na dia no tenenina ratsy ary ianao de niteny soa sy nitondra fifaliana ary na de atao anatin'ny fangiry firina azy ianao atao anatiny teo amin'ny azo fijaliana de nampiavana sy nitondra fiadanana tompo am'izao vanimpotoana sarotra eto ambonin'ny tany zao firenena mamely firenena ady atrano korontana tsy fahasalamana aretina fanarararotana tompo de mety eza mamangy anay sokafy nifona hiatrika ny karemy aoka ho hitanay fa ny fangiry firinao no nahasitrana anay ary tao am'izay hahita ny fahasoavanao am'izao karemy zao mamindrafo aminay mamelany elokay amin'ny fifampitsaranay raha toka mizarazary zahay mifanaratsy zahay tsy mandateraka ny fitohina filazantsaraka izay andrasanao anay zahay de mamelany elokay mamindrafo aminay miditra karemy zay tompo tao miandiny tena fangio zao tontolo zao jereo reo manana fahasahiranana jereo reo korotana sy ady atrano jereo reo fifamelezana tsy aro mamindrafo aminay tao am'izay tompo am'izao karemy zao iona aminao ao aminao Jesosy Kristy mpamonjy amen